La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Tafakatra amin'ny dingany ampahifadalana amin'ny kanina 7 any Egypte ny Bariany Madagasikara. Resin'ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny isa 4-2 ny RD Congo nandritra ny séance de tir au but. Tsy maintsy mandroso i Madagasikara, prova mivangana ho ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izao fandresen'ny Barea izao. Namafy ny tenany fa itoy hatrany ny fanohanana ny ekipa pirenena. Tokony ampitomboana raha oharina amin'ny tamin'ny fifidianana be ny tanàna farany ny hoentomanana anatanterahana izany amin'ny ity taona ity araky ny tolo-kevitra na roso ny seny ny fitondram-panjakana. Tambazotra-panao Oscar roa amin'ny fanaovana antota taratasy momba ny fitsiriana ara-teknika nosarona nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny foibe fitsarana fiarakodia. Miisa 8 ireo voasambotra tamin'izany. Maresaka iraisam-pirenena any Tunisie, nangonina ireo vata mangatsiaka ny ireo mpifindra monina matin-drano tamin'ny fampitanany Mediteranée ny tompony andraikitra. Mihamaro izy ireo ankehitriny ary ny zaza amam-behivavy ny tena maro amin'izany. Ny adidin'ireo avy hatrany. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Fanzotra araky ny tokony ho izy tsy nisy sampana ny sidina izay nikarakarain'ny fiadidian'ny Repoblika nitondra ireo malagasy raika amin'ny 700 tany Egypte. Niatrika ny lalao ampavalon-dalana ny kanina 7-2 Michel Arina Arjan. Ny sabotsy tamin'ny valora alina ny nanomboka rakotr'olona ny seranam-piaramanidina teny Ivato. Vonina ny anainga ho an'i Ezipta anohana ny ekipa pirenena malagasy. Tamin'ny 12 alina katroka no niainga ny fiaramanidina, nitondra ireo malagasy 170. Isan'izany ny filohan'ny Repoblika Malagasy mivady. Nameno ny isa ireo olon-tsotra maro. Tamin'ny 9 maraina, ora tany an-toerana no nigado natao Ezipta, seranam-piaramanidin'ny Le Caire ireo mpanohana mahafatrapo. Noraisin'ny delegaciona notron'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Taorian'izay, nizotra nakany amin'ny stadiny Alexandrie. Tamin'ny 9 tany an-toerana, amin'ny 7 taty Madagasikara nanomboka ny lalao, ny fanandrinan'ny Madagasikara sy Congo. Isa 2-2 nitoy tamin'ny tir au but namaranana ny lalao izay nandresen'ny Madagasikara
ary natafiakatra azy amin'ny ampahefa-dalana. Taorian'ny lalao tahaka izao no nambaran'ireo mpilalao. Mbola nomeny zareo anazy moa zany le zany fa important ko zava-zay nefa tsy dia important loatra plus que hoe tsika Madagascar zany qualifié. Fa zany tena important zany hoe tsika qualifié fa le main of the match zany hoe meilleur joueur juste hoe plus kely fotsiny fa l'important hoe Madagascar tafiakatra Saiko dia misaotra be tabe amin'ny président Andradjoel amin'ny an'izao satria tsy nieritreretinay mihitsy eo isy an'izao eto Alexandrie. Misaotra be tabe anazy satria hery lehibe anay natongavany izy sy ireo vahoaka malagasy solotena vahoaka malagasy tonga teto an-toerana dia misaotra be tabe anareo fa dia namaly vavaka Andriamanitra sy mivavaka ho anay daholo nareo fa mbola tsy vitany aby amin'ny lakamisy indray. Hafaliana tsy ombitratra ny an'ireo mpilalao fa indrindra ny an'ireo mpanotrona tonga tany an-toerana. Lamina amin'ny ankapobeny ny dia tany Ezipta. Nafinaritra ny voyage azo lazaina na afa-po na teo amin'ny lafin'ny fikarakarana zany na teo amin'ny lafin'ny hoe fitaterana zany moa rahantsika malala fa hoe Airbus A380 nitondra an'ireo mpanohana ny Barea katy Ezipta tany Alexandrie moa marimarina koa ny fomba fandraisana teo amin'ny lafin'ny hoe fisakafoana na hôtely ary dia nafinaritra tokoa irindrindra moa fa hoe ny filohan'ny République zany dia tsy nisalasala nandeha niresaka nanantona an'ireo supporteurs na tamin'ny voaniaingy na tamin'ny taorinan'ny lalao nandresen'ny Barea ny zareo RDC Congo. Tamin'ny fahatongavana aloha fahitana an'ilay lalao fihetseham-po rehetrarehetra ilay tena niady hatramin'ny farany mihitsy ny baolina natao anatin'ny tebotebo tao anatin'ny zavatra rehetra nefa fivoahana fandresena dia fandresena ho amin'ny malagasy manontolo mihitsy. Fivoahana voalohany ve vahoana? Tena fivoahana voalohana mihitsy zany raha izao. Tena afa-po nafinaritra tanteraka tena. Ny alakamisy ho avy izao no hiatrika ny ampahefa-dalana i Madagasikara. Fa tsy maintsy mandroso i Madagasikara porofo mivaingana hoy filo Andradjoel izao fandresen'ny Barea ny Madagasikara izao nanamafy ny tenany fa hitohy hatrany ny fanohanana ny ekipa pirenena Michel Aranardzonatra. Taoriany ny fandresen'ny Barea ny Madagasikara ary natafiakatra azy ireo amin'ny dingan'ny ampahefa-dalana. Tahaka izao ny voalohatenin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina tany Ezipta. Voalohateny dia miaraba ny Barea-tsika nitondra avo dia avo ny faneva-pirenena nitondra ny anaran'ny Madagasikara tonga amin'izao quart de finale amin'ny kanina izao ka tehaka vaveo any Barea. Za milaza aminareo fa tsika ho ady efa miteny afa tsy maintsy lohany fa tsy ho farany tsony. Aty Ezipta tsika zao ary zao sambantsika nandritran'izay 5 taona zay no niakatra amin'izao kanina izao zava-dehibe zany ho an'ny tantaran'ny firenena fa mbola tsy hijanona treo tsika fa mbola mino matoka fa tsy maintsy mbola hiakatra ary andresatra any ny Barea. Nanamafy hatrany ny filoha fa tsy hijanona treo ny fanohanana sy ny fanomezana tosika ny ekipa pirenena malagasy. Nandresy ny Barea fa misaotra manokana koa ny coach zay hita fa rehefa mitantana ekipa ohatran'io manana leadership, manana mampiray, mahafantatra hoe inona zavatra tokony ho atao. Misaotra manokana ny coach satria teo ihany koa izy nanambatra ny ekipa rehetrarehetra na tonga antsika amin'izao tanjon'izao fa zao miray ny malagasy nafinaritra na miray fotsika miray saina. Rehefa Madagasikara no atao tsy maintsy hiakatra avo dia avo saina pirenena maintsy fotsimeny io ary tsy maintsy olohany Madagasikara. Andrasana araka izany ny mikasika izay. Fadiboka faliana ny vahoaka malagasy taorian'ny fandresen'ny Barean'ny Madagasikara ny RD Congo omaly saminy nanana ny endriny nanehoana n'izany ny rehetra sombony sary tamin'izany ary.
Famiraina malagasy dia tokony tohizana hatramin'ny farany dia ty koa alao ty ikoy Ils vont gagner. On est les Izany teto Antananarivo sy ny manodidina fa hijery ny sombon'ny saritany Tsiomby indray isika andao ary. Toranan'Andriamanitra fa manana gôly mahafinaritra atsika. Mandesi kely mandesi ga. Chimiala.
Fanigadona atandrazana io ariva io ireo mpanohana ny barian'i Madagasikara avy any Egypte nampitaitaina hatramin'ny farany lalaom-barian'i Madagasikara sy ny leoparan'i Congo omaly raha ny fanehoan-kevitra izy ireo io nasaina. Io ariva io tamin'ny 2 ora sy 17 minitra no tonga teto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ireo malagasy avy any Egypte nanohany ny barian'i Madagasikara nandritra ny lalao ampavalin-dalana omaly. Maro ihany koa ireo nitsena azy ireo. Nampitebiteby hatramin'ny farany ny lalao omaly raha ny fanehoan-kevitra izy ireo izay mijery mivantana izany tany Egypte. Hitantsika efa tao anatin'izany ray minitra tsiravany zany dia sahalan'ny zareo Congolais ny baolina dia rosoroa fa ohatran'ny vary sosoa tapohana rano mangatsiaka ireny ny mpilalao sy ny mpijery rehetra. Fa tena supporter izay tena nanohana hatramin'ny minitra farany ka napiakatra n'ilay moral n'ilay joueur sy ny mpijery rehetra. Ny hira natao dia ilay hoe mitsangana ry tanora izay hirany tolona izay nisy teto amin'ny firenena fa napiakatra ny ambonin'ny mpilalao antsika ireny vokany. Hitantsika ny daka izay nataon'ny mpandaka avy aty amin'ny Barea fa tsisy miraisina avokoa. Tena mpilalao faharoa satria tsy mbola nanomboka ny match efa nanohana hatramin'ny farany izay tapitra amin'ny match nanohana izay ekena efa nisy ny hoe suspense efa 20 secondes dia 90 minutes fa indesy foana izany. Tena fitaitainana hatramin'ny farany zany na tsy zany nefa efa hita zany hoe ao anatin'ilay fahaiza-manao ihany koa tsika teto satria hita amin'ny fivoarana olona ketra malagasy zava-dehibe dia hoe ohatra eran'izao tontolo izao fa misy amin'ny Madagasikara zany misy amin'ny barada Madagasikara. Tena nay moa tena toerana dia nitaitaina hatramin'ny farany nefa tsy miala fa nanohana hatramin'ny farany koa. Dia miezaka izay tonga tany suspense be ilay izy fa lazana zany tena hoe tapitiavana tena misy fiarana dalàna eo équipe sur terrain sy tsika izay délégation avec Madagasikara. Teo ampatongavana teto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato raikitra indray ny hiran'ny Zazakanto izay nentin'ny filoham-pirenena tany Egypte ihany koa. Fa semban-drahona ihany ny fandresena omaly iny nisy ireo mpiray-tanindrazana no namony ainy omaly isan'izany Randriary Malala Arjona na Jona Elita ny fijanonan'ny fimono antony izany raha ny vaovao voaray ny ekipan'ny Cool TV FM iray manontolo dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika mahakasika ny zone de libre échange continental eo ihany koa ny fatratrana tambazotra mpanao Oscaro amin'ny fanaovana antota taratasy momba ny fitsiriana ara-teknika. Rehefa avy eo avy. Soyez prêts. Ils reviennent. Les lubrifiants mobiles reviennent à Madagascar, exclusivement chez Galana. Mobile Extended Performance. Siga miaraka amin'ny Barea raha 7 secondes miantso tellement miaraka amin'ny mora 500 mahazo entre 10 manjato ariary 20 SMS sy na 20 mégaoctets internet en vidiny 10 manjato ariary mony sindriny dièse 322 étoile 20 dièse. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. I know our debt to love has been paid. I paid that bill. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain.
isanandro. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Raikitra baolina tonga dia azakazaka be lasao taka be ny ekipa Salto mato baolina matsiro be ny avana amin'ny lalao miaraka amin'ny Salto ifampisarana fotoana amin'ilay rehefa mijery baolina. Salto, craquez le foot à pleines dents. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Nisy tamin'ity androany ity ny atrikasa mahakasika ny fijerena ny fanatsarana samihafa momba ny fifindramonina arakasa. Fifanaovatsy ny mpiara-miasa 5 no nitodi-tsaina entina hanamafisana izany. Miantarandriana. Manoloana ny famaroany malagasy misafidy ny asa ivelan'i Madagasikara no hamafisina ry no hatsarain'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fanohanana ny OIT sy ny vondrona Eoropeana ny fiarovana ny mpifindra monina arakasa. Fifanaovantsy ny mpiara-miasa 5 nitodi-tsaina manoloana io. Efa nipetraka tokoa moa zany ny soni mahakasika ny fankatoavana ny lalàna iraisam-pirenena mahakasika indrindrandrindra ny fifindra-monina arakasa. Toin'izay eto amin'ny firenena zany indrindrandrindra eo anivon'ny ministera raha miasa amin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena mombany asa dia ny famolavolana ny lalàna anatiny indray zany zao no atao ary izay moa zany tena antony zao atrikasa iarahana miaraka amin'ny tetikasa refrem ato amin'ny fikambanam-be iraisam-pirenena zao dia mba ahafahana indrindra mijery ireo andinindininy maromaro ahafahana mandrafitra izany atao hoe rizanteny sy lalàna didiman-dalàna mahakasika an'izay fifindra-monina arakasa izay. Dingana manaraka araka izany ny firosoana amin'ny fampiaran'ireo voasoratra anatin'ny fifanarahana. Nambarany teo anivon'ny OIT fa ny fanovana izany ho lalàna no ahafahana mampiatra ny voasoratra. Isy manoloana io ny fanolorana volavolan-dalàna mikasika izay. Fantodi-tsaina tany ame ny fafito sy ny fahavalon'ny volana Jolay ny fionam-be mahakasika ny zone de libre échange continental izany andray anjara tamin'izany Madagasikara ary nanaiky ny fifanarahana ihany koa isika. Fahalalahana ara-barotra aty Afrika. Isan'ireo firenena mahery ny 10 nanaiky ny zone de libre échange continental i Madagasikara. Raha toa ka miompana betsaka amin'ny tsy fandoavan-ketra amin'ny firenena mpikambana ny fifanarahana amin'ity Zelaky ity, ny fampitomboana ny fanondrana nataon'i Madagasikara ny ivelany ny teboka lehibe ahafahana misitraka ny tombontsoa avy aminy hoy ny Paitoekarena. Afaka misehatra tsara ao anatin'ilay tsena iraisam-pirenena iarahana amin'ireo firenen'ireo tsika ka manana exportation betsaka dia amin'izay fotoana izay manana balance commerciale tsara tsika amin'izay fotoana izay. Ka raha tsara ny balance commerciale tsika miakatra ho azy ny sandam-bola, miakatra ho azy ny pouvoir d'achat malagasy. Lara-pahamehana ny industrialisation raha araka ny lara-pahamehan'ny fanjakana misy fiantraikany betsaka zany satria ny antony tsotra be misy ilay atao hoe protectionnisme. Misy ilay atao hoe protectionnisme économique. À la fois zany tsika zany dia tsy maintsy mijery hoe ahoana ny tetikady fomba ahafahantsika miaro ny vokatra anaty manoloana any fitobahany vokatra avy any ivelany ao anatin'izay zone de libre échange. Efa ndresako teo teny aloha fa raha sanatria ka resy ny fitobahan'ilay entana avy any ivelany tsika dia potika ho azy ny toe-karentsika. Miapotika ny toe-karentsika. Dikan'izay zany manana anjara andraikitra lehibe ny fanjakana mampiatra an'ilay tetikady na ilay lalàna momba ny protectionnisme ahafahana miaro ny vokatra malagasy manoloana ny fitobahana izay vokatra vahiny izay ao anatin'ny tsena malagasy. Araka io ahafahana mampiroborobo ny sehatry ny indostria ny fifanarahana mikasika ny zone de libre échange continental. Tsara ho an'i Madagasikara raha ny fanazavana ny misokatra sy mitrandraka ny tsena aty Afrika. Ny zavatra hita moa dia ny partenaire économique antsika
hatramin'izay dia ireo partenaire traditionnel ihany izany hoe ny France ary ihany koa ny Chine. Anefa zava-dehibe ny fananana partenariat amin'ireo firenena izay eto akaikintsika ireo nefa mbola tsy exploité izany. Io accord de libre échange io no ahafahana manatanteraka an'izany, ahafahantsika malagasy manondrana ihany koa any Afrika izay continente hoy aho midadasika be anokafana ny marché antsika malagasy. Ny mpandraraha malagasy mihitsy no voakasika voalohany ity accord ity satria ny mpandraraha malagasy dia tsy natao tsony izao hamokatra ho an'ny malagasy irery ihany fa hamokatra ny ivelany. Ity accord ity dia manamora sy manafaingana zavatra be dehibe satria ny secteur antsika any Afrika, ny population any Afrika iray manontolo no afaka hisantatra izany produit vita malagasy izany. Fa betsaka ireo firenena efa manao an'izany, na ny États-Unis efa manana ny accord de libre d'échange izy, ny Union européenne dia manana an'izany ihany koa. Ny fafito sy ny fahavalon'ny volana Jolay no nanatosaina tany Niamey, Niger, ny fionambe mikasika ny zone de libre échange continental ity izay nanomboana ofisialy azy. Firenena maro anatin'ny vondrona afrikana no nandray anjara tamin'izany. Firenena isan'ny nanaiky ny fifanarahana farany teo ohatra i Gabon sy Guinée équatoriale. Raha toa ka ny fankatoavan'ny firenena meriny 2020 fifanarahana io no ahafahana mampiatra an'izy laika hatreto. Miisa 720 no nanaiky ny fampiarana azy. Mbola mandalo eny anivon'ny anteny miram-pirenena ankilan'izao fifanarahana izao ho an'i Madagasikara. Raha tsy ahivina 13 isanjato ihany ny fifandraisana ara-barotra amin'ny samy firenena ty Afrika. Afrika sy Azia 10 isanjato ary 7 isanjato ny fifandraisana ara-barotra amin'ny Afrika sy Europe. Fa tokony ampitomboana raha oharina tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany oentomanana anatanterahana izany amin'ny ity taona ity araka ny tolo-kevitra narosan'ny CENI ny fitondram-panjakana. Yves Richard. Nitombo raha oharina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka azy ben'ny tanàna farany teti-bola nangatahany Voamera Mahaleo tena, misahana ny fifidianana anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna. Ankoatra ny tsy fisiany tany tsoroka avy amin'ny mpiara-miombona antoka ao anatin'ny famatsiam-bola, nanohanana ny fifidianana anatin'ny tetikasa SACEM. Nosarahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina araka lalàna manan-kery ka mitaky fampitaovana maro. Araka ny lalàna manan-kery amin'izao fotoana izao dia fifidianana anankiroa amina vaninandro anankiray. Izany hoe vata fandatsaham-bato anankiray izany ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna dia vata fandatsaham-bato anankiray ihany koa ao amin'io lebrao fandatsaham-bato io izany ho an'ny fifidianana mpanolo-tsaina. Raha izay izany no jerentsika eo amin'ny vata fandatsaham-bato ohatra dia lasa mitombo izany avoroeny izay le filana izay. Dia rehefa hanota ihany koa izany tsika ny bileta tokana dia misy karazana bileta tokana anankiroa izany ho ampiasaina ao anatin'ny birao fandatsaham-bato anankiray. Izany hoe amin'ireo le commune manerana ny Madagasikara any amin'ny 1695. Ankoatra ny volavolana teti-bola ampiasaina amin'ny fifidianana, ny 29 ny volana Oktobra izao no anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna raha ny tolo-kevitra narosiny CENI. Haritra 15 andro ny fandraisana ny antota taratasy filatsahako-vidiana izay hanomboka ny 20 ny volana Jolay hatramin'ny 7 ny volana Aogositra. Ny 15 ny volana Aogositra ny fampafantarana ny kandidà nafeny fepetra amin'izany. Ny 7 ny volana Oktobra hatramin'ny 17 ny volana Oktobra no anatanterahana ny fampelezan-kevitra izay haritra 20 andro araka ny tolo-kevitra ny CENI hatrany. Fa hatramin'ny androany tsy misy afa-tsy 12 ireo solombavam-bahoaka teo aloha no nanatitra ny fanalahidin'ny trano fonenan'izy ireo amin'ny tompon'andraikitra eny amin'ny anteny miram-pirenena. Iroso any midingana manaraka ny tompon'andraikitra mialohan'ny zoma ho avy izao io na saina. Peta-drindrina indroa taona sy antso tamin'ny Ainao Manjery sy fampahafantarana maro hafa no efa nataony tompon'andraikitry ny trano fonenana ao amin'ny anteny miram-pirenena eny Tsimbazaza ny amin'ny tokony hamerenana ireo solombavam-bahoaka teo aloha ny fanalahidin'ny trano izay nipetrahan'izy ireo. Saingy hatramin'ny androany 12 ihany ireo namaly ny antso. Iroso amin'ny dingana manaraka araka izany ny tompon'andraikitra. Hatramin'izao izy 20 mba nanatitra amina député raika amin'ny 20 tena tahoana moa dia raha ohatra hoe vita ny délai napetraka ho an'izay tsy mamerina kosa
dia tsy maintsy mandray fepetra zahay administration indrindrandrindra zahay anatin'ny direction de la logistique miaraka amin'ny OPJ zany hoe miaraka amin'ny police judiciaire sy ny miaramila ato amin'ny ato manao décelage na varavarana. Mety hatramin'ny rovinina no endrasana an'izay hoe isy ny alaneny na hatramin'ny rovinina iroso amin'ny fiarah-miasa amin'ny OPJ raha ohatra ka amin'ny terinandro tiany amin'ny terinandro tiany dia mandray fepetra zay. Olana iray atrehana ihany koa ny tsy fahampin'ny efitrano andraisana ireo solombavim-bahoaka. Raha 120 ny solombavim-bahoaka, miisa 770 ny efitrano afaka mandray eny amin'ny antenimieram-pirenena. Ny talata 19 ny volana Jolay ho avy izao no anatanterana ny fivoriana manokana na ny session spéciale voalohany eny Tsimbazaza ireo solombavim-bahoaka. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tambazotra-panao osika roa amin'ny fanaovana antota-taratasy momba ny fitsirihana ara-teknika nosarina nandritra ny fidinana ifotony izay nataon'ny foibe fitsarana fiarakodia. Misy valo ireo voasambotra tamin'izany. Yves Richard. Mpanao osika amin'ny fanaovana antota-taratasy momba ny fitsirihana ara-teknika valo nosarina nandritra ny hetsiky ny foibe fitsarana fiarakodia ny farany herinandro teo. Raha mpanao osika momba ny attestation de non-affectation de véhicule au transport à titre onéreux izay andreketan'ny foibe ketrany 5 mpanamboatra sy mpitsinjara taratasy osika ivelany ivitoerana fitsarana fiarakodia ny 3 tamin'izy ireo. Maro ny fomba natanterahiny ireo mpanao osika izany. Voalohany zany dia ny fanaovana certificat de non imposition. Io zany tokony alainy avy eny amin'ny sampanjara rehetra. Io zany dia vitan'zareo dia mahavita fitomboka an'zareo avy any amin'ny sampanjara rehetra dia amidin'zareo roa alina riala. Lakisasi zany tratra ho ihany koa ato amin'ny foibe ihany no ahitana anazy io ary ny manome azy io. Toy izany koa zany ny cachet fitomboka ny vérificateur technique. Samy mpandraraha maro mifandraika amin'ny foibe fitsirihana fiarakodia ny lasibatra ireo tambazotra mpanao osika. Antota taratasy osika toy ny imprimé des GSR, ny fiche contre visite communale urbaine, ny cachet sy ny maro hafa no hita nandritra ny fisavana. Anisan'izany moa zany licence na taxe civile na minibus. Anisan'izay ihany koa anisan'ny voalaza teo ny patente na fiara mpitatitra ary ny attestation de non gage, ny taratasy fampivarotana mihitsy ary anatrehan'ny resaka automobile, dia ny fitanana an-tsoratra ara-teknika izay anisan'ny sahaniny zareo manokana atao anatin'ny service teknika, dia ny contre de visite technique ary ireo taratasy rehetra zany mikasika sy mombamomba ny fiara zany. Raha efa natolotra ny paky ny 4 tamin'ireo mpanao osika, androany no niakatra fitsarana ny 3 tamin'izy ireo raha ny loharanom-baovao. Mbola anatin'ny fikarohana ihany koa ankilan'ireo mpiray tsy kombakomba anatin'ny ity tambazotra mpanao osika ity raha ny loharanom-baovao hatrany. Favaindohan-draharaha amin'ny foloalinda malagasy ankehitriny ny fanodravana hatrany fotony ireo jola fa valo-pirenena napetraka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ireo fitaovana vaovao ary fomba mahakasika izay. Albertin Ramelarivo. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ireo fitaovana vaovao ary fomba arakajy mirindra iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Fitaovana fampiasa amin'izany ny moniteur roue, écran géant, poste de commandement, poste radio VHF, caméra de surveillance, miaraka amin'ireo kojakoja mifanaraka amin'izany. Manana fitaovana tsara afaka hiasana avy hatrany ny folo alin-da ary izany no natao ahazona vokatra tsara kokoa. Andraisana fanapahan-kevitra aingana raha nanambarany ny Prime Ministre. Misy anareo teo afana marque décision ao anatin'ilay chaîne décisionnelle zany aingana dia aingana en fonction zava-misy dia reny zava-dehibe koa no tanjona amin'ny zavatra ohatran'izao. Amin'izao fotoana izao moa manana an'ireto utilisateur maro reto zany anareo tanjona antsika dia ny hoe misy fifandraisana daholo zany ny unité rehetrarehetra misy na anareo eto anivon'ny tafika malagasy na eo anivon'ny présidence ny république na anivonay eo anivon'ny primature misy an'izay fifandraisana zay mba ahafahantsika mba anana toujours le souci d'efficacité zay. Fakingana amin'ny famonjena ireo mila izany sy ny fanamorana ny fandraisana fanapahan-kevitra no andrasana amin'ity centre de coordination vaovao napetraka ity
hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena. Ny ny rapidité na hoe ny fakingana ny intervention satria fa manana an'ireo tomobile vaovao reo sika amin'izao fotoana zao tonga dia mora hita hoe atsy amin'ity quartier ty hita amin'ny carton edy izy atsy amin'ity quartier ty misy miantso ohatra amin'ny patrouille tonga dia fantatra hoe aria Ambohijatovo na any Andohalo na any alaka misy moa zany Analamahitsy na ohatran'izany tonga dia hita ary fantatra koa raha nisy patrouille nandeha omaly dia hita amin'ny carte hoe teto ny lalany ahafahana ihany koa mijery hoe nanao ny asany marina ve le olona nanao patrouille sa petraka amin'ny toerana rery. Nandritra ity fihaonana ity nisy ny fampisehoana sahady ireo tranga tena iainana sy zava-misy ampiasaina ireo fitaovana ireo. Volan'ny ministera madiodio ny nahazoana ireo fitaovana ireo. Izao no napetraka hoentina amerenana ny fandriampahalemana amin'ny laoniny izay mifanaraka indrindra amin'ny politika ankapobeny fanjakana ho fampandrosoana ny firenena. Tsy hijanona eto an-drenivohitra ihany ny fampiasana sy ny fampiarana ireto fitaovana ireto fa hitatra manerana ny nosy. Tonga nitsidika izany Andriamatoa Christian Ntsay, Prime Ministre, lehiben'ny gouvernemanta sy ireo mpikambana maromaro eo anivon'ny gouvernemanta notron'ny Général Richard Rakotonirina, ministry ny fiarovam-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasiany ianao nanaraka izany soa fa tsara ataolo tompoko. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.